Mpianatra eto Ambatobe tena faly be dia zao raha falynareo a dia mariky ny fiarabana dia miaraka hitehaka sy horakoraka mafy be mihitsy tsika rehetrarehetra. Raha matoa ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Solombavambahoaka, ianareo talehan-tsekoly sy mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny tsia EPP eto Ambatobe tsia, ianareo tompon'andraikitra isatsikajiny sy isatokony. Voa afaky maly izahay no tany amin'ny EPP tany Morondava, anisan'ny EPP tsara indrindra zany eto Madagasikara, satria dia tena EPP anisan'ny lehibe indrindra, fa anisan'ny EPP tsara indrindra ihany koa. Dia rehefa tany izahay dia ozy izy zay hoe ny EPP lavitra rehetra manerana ny Madagasikara, ny mpianatra miisa 1 million dia 1 million mahery dia mahazo fitaovana avokoa maimay-pona. Fa tsy adinonay fa ato am-ponay manokana ny mpianatra eto amin'ny EPP eto Ambatobe izay lalovana isan'andro, zay no natonga anay androany hoe tsy maintsy hitsidika ny EPP Ambatobe satria zaza mahay ary mitohanana fanatra amin'izay mpianatra rehetrarehetra teto amin'ny EPP Ambatobe. Mpianatra eto amin'ny EPP Ambatobe araka ny lazainy ny talehan'ny sekoly teo dia anisany nahazo taux de réussite ambony indrindra satria 91% ny ankizy teto amin'ny EPP Ambatobe afaka CPE dia arabaina manokana nareo fa sady ankizy mahay, ankizy mianatra ary ankizy milofo amin'ny fianarana dia ankizy rehetra eto amin'ny EPP Ambatobe. Noho izany dia namena fitaovana manokana ianareo satria ny ao amin'ny préscolaire dia ny fitaovana ray manontolo tsy misy miantoka ny ray aman-dreny, ary fitaovana tena tsara satria hatrany amin'ny gourde, ny colle, ny pâte à modeler, ny peinture à l'eau, ny feutre, ny éponge, ny bâton de colle, ny pinceau, ny crayon, ardoise, tablier à peinture, sy ny cahier, sy ny stylo, ny ciseaux, sy ny fitaovana maro samihafa dia mena ny mpianatra rehetrarehetra eo anivon'ny préscolaire. Toy izany ihany koa ny mpianatra izay misa 310 eo anivon'ny primaire dia mena ny fourniture feno, zany hoe hatrany amin'ny cahier, hatrany amin'ny cahier de travaux pratiques, ny porte à vue, ny carnet de vocabulaire, ny crayon, fa indrindra ny dictionnaire. Misy dictionnaire anankiroa mena anareo, misy boky ihany koa mena anareo. Dictionnaire Larousse, fa misy ihany koa ny dictionnaire rakobolana izay zaraina mpianatra tsirairay avy ato amin'ny EPP Ambatobe. Manana boky daholo zany nareo ny mpianatra rehetrarehetra mba ahafahanareo mba ho 100% ny taux an'ny CPE, ny afaka CPE amin'ity taonty. Zay ankizy mianatra tsara, faly sa tsy faly ny ankizy. Dia mena servieta ihany koa nareo, mena brosse à dents satria mila borosy nify isan'andro tsika zay dia mena servieta ihany koa rehefa avy manasa tanana dia mamafa tanana amin'ny servieta fa tsy amin'ny tablier. Ahodikodiny kely le servieta miaraka amin'ny hira tsika rehetrarehetra hoe ahodikodiny dia asiana hira kely, ahodikodiny mafy le servieta. Atao manao hélicoptère tsara. Atao fiambony be.
dia mikikika mafy be ny ankizy raha faly mikikika mafy be mihitsy. Dia izao a nampiavaka ny fanomezana menany ankizy androany a akoatran'ny kitapo a dia misy a jeu de construction menanareo tsirairay avy. Dia misy koa boaty zay misy fitaovana maro samihafa omena ny mpianatra rehetrarehetra tsy akanavaka eto Ambatobe mba ampazoto anareo hianatra kokoa ary mba indrindra mba hitondra vokatra tsara ho an'ny ray aman-dreny rehetrarehetra. Dia zay moa ny zavatra aloana mivady naka tsy mihitsy naneo an'izay fitiavan'izay a naneo an'izao fizarany zao a ho marika ny fankatiavana sy ny fampirisihana anareo ankizy rehetrarehetra mba hilofo sy hianatra tsara ihany koa. Efa nisy ny fiara-miasa ny rahantsika tamin'ny japonais tamin'ny 2020 nanangana ny sekoly teto fa hitako ihany koa mbola misy ny fanatsarana. Dia eto moa raha matoministra dia raha mbola ampiana ihany koa zay rehevantsika hoe aiza ny toerana anampiana ny sekoly na anavozana an'ireto sekoly reto dia avozitsika ihany koa ny sekoly sy ny ban rehetrarehetra eto amin'ny EPP Ambatobe. Dia mirary soa anareo ankizy hianatra somatsara dia rehefa tonga Noely dia mbola tonga aty ihany koa izay mivady hizara kilalao ho an'ny ankizy rehetrarehetra eto amin'ny EPP Ambatobe. Zay fa dia mirary soa aminareo rehetra dia samitsika ho tahin'Andriamanitra daholo. Misy ankizy anankiray moa zany mba atolotro ndi le manao kitapo eo amin'ny olo io avy atsy hitako faly be mihitsy sady mba jerevantsika miaraka amin'ny maîtresse hoe inona ny zavatra ao anatin'ny kitapo. Ao sakafo dolaire aloha le kitapo ataovy ao ambany eo dia mitodika rindry dia oeto aty koa le boaty nene amin'izay mahita ny ankizy rehetrarehetra le boaty anankiroa io dia sakafo le kitapo dia ao dia avoay tsirairay le fitaovana voakandry ihany mamoaka anazy avoay ny gourde aloha iny gourde ampiseho tsara dia ampiseho tsara ataovy ambony hitan'ny ankizy rehetrarehetra tena ankizy tsy mahita ataovy ambony ty aloha ty alesy dia ataovy ambony hitan'ny ankizy ty crayon de couleur misy crayon de couleur maro be eo zay dia zandray le gourde ia dia ty ndray ny gourde manana gourde daholo nareo amin'izay mitondra rano avy any an-trano dia misotro rano nareo ankizy rehetrarehetra nahazo an'ireo aiza le cahier aiza le cahier dia misy cahier maromaro koa dia aiza avoa indray ny manaraka ty PDB dia jerenareo to ny fanaovana peinture nahazo ohatrany tony daholo ny ankizy tsirairay avy ao dia mbola misy ty indray le to crayon de couleur fa ty indray crayon feutre couleur hitanareo zavatra tsara sa tsy tsara ankizy aiza ndray manaraka dia ao ardoise efa miaraka amin'ny lacré sy ny éponge mahazo daholo koa ny ankizy manaraka. Dia ty indray rehefa misakafo dia manao tablier daholy amin'izay tsy maloto ny tablier ty afaka hoentina ny an-trano dia afaka ampiasaina aty amin'ny anaovana peinture koa anaovana peinture dia ty pinceau anaovana peinture dia colle satria manao travaux pratiques tsika dia misy colle daholo ihany koa dia mbola misy colle hafa ihany koa amin'izay ampy fitaovana tsara ny mpianatra rehetrarehetra eto Ambatobe. Dia ankoatran'izay moa misy cartable tsara mihitsy izy io fatafin'ireo izy io Barbie dia misy kitapo zany misary Barbie koa mahazo kitapo daholo nareo rehetrarehetra dia ato anatin'ny ato koa mbola misy zay rehefa tsara ny teneniko anareo to misy brosse à dents zay mba hoentinareo mody dia mbola misy fitaovana hafa crayon sy gomme ho an'ny mpianatra tsirairay avy zay dia misy serviette iny an-tanan'iny koa
dia akoatran'iny a raha sy ty ampidirina daholo dia nahazo a box daholo koa nareo zany misy kilalao nareo rehetrarehetra ao anatin'izany a ty zao misy mike misy zavatra be dia be ao anatin'ity box ty a dia ho anareo rehetrarehetra misy savony manitra anasana tanana dia misy zavatra be dia be zay menanareo tsirairay avy dia misy koa jeu de construction ampiasaina samy manana daholo ny ankizy rehetrarehetra any ampiasana any ampianarana rehetrarehetra any zay a zay dia mirary soanareo rehetrarehetra dia samy tsika ho tahin'Andriamanitra daholo